Andiany fahasivy amin'ny teknisianina ambony a nahazo marim-pahaizana licence en géologie de l'ingénierie de l'environnement bac plus 3 5 menadana dia andiany fahatelo amin'ny master bac plus 5 en génie géologique na génie civil na environnement 4 menadana no navoaka androany a dia misalotra an'izay anaran'izay moa izy hoe AVO asa vita orona. Anisan'ny sekoly miavaka ianareo mikasika an'izay fampianarana momba ny tontolo ny vato izay manahoana fidirana manaraka raha afaka miatrika asa vetrano be ireo ankizy roa. Ny eo amin'ny sehatry ny asa aloha dia raha antsika mahita ny toe-javatra misy zany a eo amin'ny tseny iraisam-pirenena mahakasika ny harenan-kibon'ny tany a sy ny resaka hoe fampiasam-bola eto a Madagasikara eo amin'ny resaka foto-drafitr'asa sy ny tontolo iainana fa na izany ara ny mpianatra zany aloha hatreo amin'ny teknisianina nivoaka talohan'ny andiany avo zany a dia 5 isan-jato nahita asa dia ny atao zany zao dia manao tatsoroka mifanampy amin'reto andiany reto mba hahitan'ny asa na ahafahany mamorona ny asa miasa ao anatin'izay fahaizana ny tovoziny. Manimba ny lokon'ny Madagasikara ilay fanondranana tsokosoko sy ny fiasan'ny fanaparana ataon'ny vahiny manahoana izay sehatry ny famoronana asa izay? Sehatry ny famoronana asa anie dia arak'ilay fanabeazana sy fampiofanana ao amin'ny sekoly eo no hoe mety hoe ny vola angamba no mety hoe tsy ananantsika malagasy hidirana amin'ny sehatry ny asa fa zany angamba isan'ny hoe zavatra anankiray karoana ao anaty fampandehanana tetika asa dia zay zany no zay le mifanampy amin'ny mpiara-miombona antoka ny sekoly a mba ahafahana mametraka an'ireo mpianatra ireo amin'izay sehatry ny asa vaovao zay zany. Nivoaka ny andiany fa ny fidirana vaovao ary inona ihany koa ny tombony ho an'ireo mpianatra mianatra aminareo? Ny fidirana vaovao zany ho an'ny première année sy ny quatrième année dia amin'ny 6 janvier ho avy izao dia ny tombony zany raha mianatra ao ianao moa zany dia mazava ho azy hoe eo amin'ny kalitaon'ny fampianarana moa zany a mazava be fa manaraka ny resaka système LMD ny ISGE Madagasikara eo ny habilitation ministériel enseignement supérieur izay hita hoe arahandrareo maso akaiky zany a dia eo amin'ny kalitao zay zany ny anankiray a dia ny anankiray ihany koa antenaina satria raha miditra première année zao izy zany afaka 3 taona izy no mahazo licence na afaka 5 taona izy mahazo master dia antenaina fa efa mba mipetraka ny resaka toe-karena sy ny fiariana eto Madagasikara dia mba miverina ohatrany teo zany hoe tadiavina ny mpianatra vao amin'ny ISGE amin'ny resaka asa.